Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga somatsara miaraka manompan'Andriamanitra eto amin'ity maraina ity tononao amintsika rehetra ihany koa ny fiadananao mba-pahasoavana mamerina ny arabany koa izay efa nentinao ray aman-dreny ho an'ny vehivavy rehetra izay tonga eto ara-baina manokana natratra izao hoe andro ny vehivavy izao. Androany dia tononoko ho vehivavy tena feno fahasoavana ianao ho vehivavy ho fitaovana mahery vaika eo tanan'Andriamanitra ianao androany dia miteny aminao fa hitsahatra ny ranomasinao ry vehivavy hitsahatra ny ranomasinao ry vehivavy tsy haina amina alahelo tsony ane ianao fa fiainam-piadanana amin'izay mba ho tahina any tokantranonao ry vehivavy ho tahina teraka ny kibonao ry vehivavy ho tahina any izay atao amin'ny tananao ry vehivavy avan'Andriamanitra manokana. Alleluia. Ka isaorantsika n'Andriamanitra lehibe izay amin'izao fotoana izao hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra moa ny tenako androany matoky sy mino za fa tena isy fanovana magaga ao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ao ambady izao tenin'Andriamanitra izay hoentika eto anio noho izany mampiomananao ety am-piandohany ekeo ampanetretena ekeo hoe fitiavan'Andriamanitra anao mihitsiny no matoky izao afatra izao tonga eny aminao. Amen. Faharoa manarakaraka izay tena aza raisinao hoe tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa na raha ihanina zao tonga tety dia izy nahazo azany na ozy mihitsy ny anao hoe zarangay fa za mihitsy fa tsy mila an'izany pastera fa zao taneko aminao anio raha tena ndray ny afatra hoentin'Andriamanitra eto ianao tsofoko rano anao ivoaka an'ity tranon'Andriamanitra ity izy fivana mahagaga. Amen. Ka mampiomana antsika satria any amin'ny fiafaran'ity fotoana ity dia isy fanafana goavana fanafana ny amin'ny toe-potsika izany hoe ireo matsapa tena mbola misy famatorana ny fony matsapa mihitsy izy hoe tena mbola taka le toe-pon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra taka le toe-pony taloha fony izy mbola jentilisa ny toe-pony dia amin'ny anaran'i Jesosy raha tena anaiky ianao ampanetretena tompo mila fanafana fa ho any an-danitra mila fanafana fa miandrandra valim-bavaka mila fanafana fa miandrandra fitahina ngezabe mila fanafana ny toe-poko satria amin'ity taon'ity mba te handresy dia hoy aminao androany ianao ho any an-danitra isika raha ialeto aomby ianao amin'izay atao ka mahatonga izany teneniko aty am-piandohana aloha dia izao rehefa tonga ny fotoana ny fanafana dia miantso anao tsy hivoaboaka tsony miantso anao tena tsy hanao sarinady afandroana dia voly tamin'ny maraina zao nampianatra ny olona dia isaraka n'Andriamanitra lehibe fa misy olona tsy napozo hoe efa ela ihany nafatarako azy ary efa ela no nandroana dia voly azy fa tao anatin'ny fotoana ny fanafana dia somary nandehandeha kely tao anatin'ny olona tao nametra tanana tamin'ny akory ny agagako Jesosy ity raha matoty iny izy dia voly be ohatr'izao miafatrafatra sy mitsikika resy amin'izay zay fa tsy ampitahozina alahelo any intsony zay ozy resy amin'izay zay fa tsy avelana hitondra alahelo intsony ny fony dia ho agaga ity raha matoty ity zany amam-polo taona mivavahana fa ke feno alahelo ny fony ary raha tonga ho maly zany Jesosy dia mazava be fa very tany amin'ny elo izy taony natakarako zany hoe rehefa vonina sy mangetaeta rangahy ianao anetitenena Jesosy mila fanafana fa tena tiako madio foko androany tsy rapitso tsy rafakapitso fa zao dia zao iova teponao androany iova teponao androany Alleluia. Ka anderitsika tonga dia hivavaka ho an'izany tenin'Andriamanitra izany satria mba hahafatsika tena miroso amina fanafana lavalava rehefa aveo izany ka ndao hivavaka sika dia tombavaka ny fonao mba tany tsara indriny ny tenin'Andriamanitra. Ny tompoandriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra ianao le Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay ianao le Andriamanitra tompony teny ka amarino eto ny teninao fa mandefa ny teninao ianao mba anasitranana ny olona ko anio Jesosy ity eo ampanomponao atao fitaovana lehibe ampilatananao aza velandeha amin'izay traikefa na fahalalana maha-olombelona fotsiny na fahazarana amin'ny fanambarana ny afatra fa mangataka taridala ny fanamasina ako mangataka le fahendrena avy amin'ny fanamasina ako mba tsy hihoatra tsy ho latsaka ny amin'ny tendry izay tian'Andriamanitra ho ampita no afatra hoentiny eto androany izany Jesosy eo irao mifanahinao masina hiasa ao am-ponay anavatsava ao anatinay ianao anko fanamasina hiasa ao anatin'ny teny dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy amobeny amin'ny tenin'Andriamanitra androany
ampitombo ny fahalalanay, ampitombo ny fatakaranay, ka amoavy telopolo eny, amoavy empolo eny, amoavy zato eny eny amin'ny tenin'Andriamanitra, ka ho tany tsara andriny tenin'Andriamanitra ny fony ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena aminay Andriamanitra fa voninkieny no mpanomponao. Ankasitraka tompo tsara ô, mitenena aminay izay tonga eto ianao. Sotra tompo, aleloia, amen. Ny lohahevitra ianaratsika androany ary dia ampitonaina ny lohateny manao hoe miankina amin'ny toe-po tsara zay ao anatinao ihany no vokatra ho azonao eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Averiko ihany, miankina amin'ny toe-po tsara zay ao anatinao ihany ny vokatra ho azonao eo amin'ny lohan'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ry havana malala zay tonga ato amin'ny toerana ity, izao fivavahana ataontsika izao izao fanompona an'Andriamanitra ataontsika izao dia amparako aminao tsara mihitsiny fa misy vokatra ngeza be, misy vokatra tsara be mihitsy ho atsika avy amin'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra atsika. Zao anefa no izy, tsy ny olona rehetrarehetra milaza fampivavaka, tsy ny olona rehetrarehetra tonga manafika fotoam-pivavahana, tsy ny olona rehetrarehetra mitondra titra hoe mpino akoriny no afaka tsapa vokatra sandray vokatra avy amin'Andriamanitra. Fa ambarako aminao zay tonga ato amin'ny toerana ity fa ny olona tena mandeha araka ny fitsipika sy ny fepetra napetraka Andriamanitra ihany. Ka amin'izao fotoana itenenako izao ary dia ity niteneko aminao, io Andriamanitra ivavahantsika nefa dia mahafantatra, mandinika ary mijery mandrakariva ny fiainantsika ty ambonin'ny tany izy, na iza le olona na iza. Ka hojerevantsika nge ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe mba tsy hadiso hevitra anao na tonga anao anao tao foana na hoe andeha anjambana manoloana ny fanompona an'Andriamanitra. Zao ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny faminaniana Isaia 7:20 eo amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 9:20. Isaia 7:20 eo amin'ny 5:10 sy ny 9:20. Hoy ny teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amakiko azy: lozany izay manafina lalina ny saina taony mba tsy ho hitan'i Jehovah, sady ao amin'ny maizina ny asany. Ka dia hoy izy, iza ny mahita antsika ary iza ny mahalala antsika? Endre zato fadalanareo, moa ny mpanefi tanimanga va no hoeverina ho tahaka ny tanimanga? Ka ny natao va ilaza amin'izay manao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra voaforona va ilaza amin'izay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza sy mampafantatritsika fiangonana fa lozan'izay olona manafina ny zavatra ratsy ataony mba tsy ho hitan'Andriamanitra. Averiko ihany, ozy ny voalaza hoe lozan'izay olona milaza sy manafina ny zavatra ataony mba tsy ho hitan'Andriamanitra. Raha tsonona zany dia hoe mahita ny ataon'ny olona rehetra Andriamanitra, mahafantatra ny zavatra ataon'ny olona rehetra Andriamanitra, na tsisy azo afenina eo anatren'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataontsika rehetra, fa na dia any amin'ny afina indrindra azy dia fantatr'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra, ain'Andriamanitra avokoa. Eny, hatramin'ny zavatra kely sy bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia mianjanja sy hitan'Andriamanitra avokoa izany. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe loza izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehovah. Raha tsonona zany tenin'Andriamanitra dia izao hoe isika olona ny foronina, isika olona nataon'Andriamanitra, isika natao eo asan'ny tanan'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra hoe ny tanimanga indray va ny teny ampanao azy hoe tsy mahafantatra ahy ianao, fa itsika ny foronina isika dia ny mpamorona antsika malala ny zavatra rehetra, malala zay ataontsika rehetra Andriamanitra. Ka hoy aminao zay tonga eto, ka tsy ho diso hevitra ianao fa tsy hainao hoe tsy ho hain'Andriamanitra, na tsy fantatr'Andriamanitra, na hoe tsy hitan'Andriamanitra eo ataonao io. Zao mantsy izy ry fiangonana, be dia be mihitsy ny olona no manadino hoe hain'Andriamanitra daholo any ny fiainana rehetra sy ny zava-misy. Maro be mihitsy ireo mpino, ireo olombelona mipetraka ato
ambony ty tany ty manadino raindray ary mihevitra izy reny fa ny zavatra ataony na ny fiainany dia hoe tsy ain'Andriamanitra na tsy hitan'Andriamanitra. Teboka ngeza be dia izao tena mahafantatra ny zavatra rehetra ataon'ny olona Andriamanitra ary tsy misy miafina aminy izay ataontsika rehetra ty ambanin'ny masoandro. Mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra ho ahy ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataontsika rehetra izay ao anatintsika rehetra mianjandra ao anatren'Andriamanitra izany ka hoy ary fiangonana tena mandinika atsika isanandro Andriamanitra ary zany no mahatonga atsika tokony atahotra n'Andriamanitra foana. Amena. Mila matahotra n'Andriamanitra ianao satria mandinika atsika Andriamanitra. Zao voalazan'ny Baiboly anisan'ny tena dinian'Andriamanitra fatarin'Andriamanitra ary jerevan'Andriamanitra isanandro ohatra dia zao voalazan'ny Apokalipsy 2 ao amin'ny 9:20 hoe inona le fantatr'Andriamanitra na dinian'Andriamanitra tokoa eo amin'ny fiainantsika io. Apokalipsy 2 9:20 dia eo amin'ny tapany 2. Apokalipsy 2 eo amin'ny 9:20 ndova kitsika daholo fa le tapany 2 no tena akatsika lesona ao anatin'izany fanambarana izany. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary ho vonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra alala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo. Izao izy Andriamanitra no mandinika ny vo sy ny fo. Riavana zany hoe io fotsika io itoetra ny fotsika io dia dinian'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra daholo zay zavatra mivoaka sy izay zavatra mitoetra na i zavatra miasa ao anatin'io fotsika io. Tena mandinika ny toetra ny fon'ny olona isanandro Andriamanitra. Anisan'ny dinian'Andriamanitra jerevan'Andriamanitra ary tsy azo afeniny anatren'Andriamanitra mihitsy ny toe-pontsika zanak'olombelona riavana koa hoy aminao zay tonga eto aza dino zany manomboka androany fa tena mijery ny toe-ponao Andriamanitra, mijery ny toe-pontsika olombelona Andriamanitra. Koa hoy aho hoe torevitra zao teneniko zao mila tena mitandrina isika, mila tena malina isika manoloana zao toe-pontsika izao. Tandremo ny toe-ponao isanandro mila mitandrina tsara ianao aoka tsy hoe amita tena ianao manoloana ny fanarahana an'Andriamanitra, aoka tsy amita tena ianao manoloana ny fanomponao an'Andriamanitra fa androana dia miteny aminao fa Andriamanitra tsy azo anafenana. Pastera afaka anafenanao, mpiara-vavaka afaka anafenanao, ny olona manodidinao afaka anafenanao anatin'ny fonao fa Andriamanitra ozy dia maninona mandinika ny fo isanandro. Ka araka ny teniny Isaia loza zay manafina ny toe-pony, loza zay manafina zavatra ataony mba tsy ho hitan'Andriamanitra, loza zany olona zany fa io Andriamanitra io isanandro dia mijery mandinika ary mahafantatra ny ao am-pon'ny olona. Ka hoy aho tamin'ilay fampirisihana teo manao hoe mila tena mitandrina isanandro isika manoloana ny toe-pontsika ary aza atao ambany zavatra mihitsy ny mikasika izany toe-ponao zany fa izany no miantoka ny fahitantsika n'Andriamanitra. Averiko tsara mba hoeninao zao afatra zao, aza atao ambany zavatra mihitsy ny mikasika ny toe-ponao fa izany ny miantoka ny fahitanao an'Andriamanitra na tsy ahitanao an'Andriamanitra. Maro amin'ny olona mantsy riavanao ohatra ny tsy dia miraharaha loatra na manamaivana ny toe-pony nefa ny hoy aminao ny toe-ponao na ianao ahitan'Andriamanitra raha arak'ilay sitrapon'Andriamanitra ny toetra ny fonao, na ianao tsy ahitan'Andriamanitra raha sanatria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny toe-ponao. Mazava ilay tenin'Andriamanitra
ao amin'ny Matteo toko 5 ao amin'ny 9 filazantsara soratan'ny Matteo toko 5 ao amin'ny 9 sao vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy sambatra zay madio am-po fa hoana hono izy no ahitan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra makao am-piangonana tsy ny olona rehetra mpilandra baiboly tsy ny olona rehetra milaza fa kristianina akory dia ahitan'Andriamanitra daholo ry havana tsy hoe Andriamanitra manavakavaka tsy hoe Andriamanitra ihany koa no misatavan'olona fa ny fototra mba tonga ny olona hitan'Andriamanitra dia ny toe-pon'ny olona madio. Tena akaikinao izay madio am-po ihany no mahitan'Andriamanitra. Iza no mahitan'Andriamanitra? Androany dia iriko atsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetrarehetra olona tonga mivavaka amin'ny 12 eto ahitan'Andriamanitra nenao ahitan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao anenao no izany dia possible be niza marary hositana anao raha mahitan'Andriamanitra niza ao anaty ady possible andresana ao amin'ny adinao niza ao anaty fahasairana possible hitsahatra amin'ny fahasairananao raha mahitan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Raha ohatra zany ka zavaiko tsotsotra dia izao ny olona zay madio ny toe-pony ny olona zay tena madio ny fony izany olona zany ihany no afaka mahitan'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra tonga manatinao manatrika fitombavaka anankiray dia hoe mahitan'Andriamanitra daholo. Raha ny sitrapon'Andriamanitra nge dia natao ahita azy daholo ny olona manatona azy raha ny sitrapon'Andriamanitra dia naniza olona manatona azy. Zay nge mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe izay manatona azy Andriamanitra dia ahoana tsy mba ho laviko tsy fomban'Andriamanitra ny mandany olona tonga eo anatreny dikan'izay dia izao hoe niza hitondra ny aretiny niza hitondra ny olany niza hitondra zava-manahirana azy anatren'Andriamanitra dia possible tsy afaka mandahanao Andriamanitra tsy mandahanao zany Andriamanitra kanefa zao anefany osa baiboly hoe zay madio am-po no mahitan'Andriamanitra. Ry havana malala zay manatrika eto amin'ny toerany ity ohatrany hoe mahalasa saina kely anaty afatra androany ity hoe tsy izay olona mivavaka na milaza fa kristianina na mitondra titre hoe zao akory na hitan'Andriamanitra fa zay madio am-po ihany. Ka aoka ianao ho tena tsara sy madio ny toe-po manomboka androany averiko tsara zany hoy aho hoe aoka ho tena tsara sy madio ny toe-ponao manomboka androany satria nahoana miankina amin'ny toe-pontsika mifamatotra amin'ny toe-pontsika no ahafahantsika tena mahitan'Andriamanitra amin'izao fivavahana ataontsika izao. Ka voalohany zany dia ity raha madio ny fonao raha manana toe-po tsara ianao raha tena manana toe-po akasitran'Andriamanitra ianao dia izay olona madio am-po zay no eken'Andriamanitra hiditra ny an-danitra. Iza ny eken'Andriamanitra hiditra ny an-danitra? Ny olona zay madio am-po tsy ny olona rehetra maniry no any tsy ny olona rehetrarehetra miteny za tsy maintsy makany an-danitra fa ambarako aminao androany ny fidiranao any an-danitra ny aneken'Andriamanitra hoe tsy maintsy mandova ny lanitra ianao dia mifamatotra amin'ny toe-ponao io daholo mifamatotra amin'ny toe-ponao ny ahafahanao tena eken'Andriamanitra hoe ho any an-danitra ianao raha hiala eto amin'ity zao tontolo zao ty. Aza diny tokoa mantsy ry havana dia izao ny tena antony ivavahantsika sy ny anomponan'Andriamanitra dia tsy hoe valim-bavaka fotsiny tsy hoe fitahiana fotsiny tsy hoe fanasitranana fotsiny tsy hoe fanafahana fotsiny tsy izany akory ny tena mampiazakazaka atsika tena hivavaka na hoe anompan'Andriamanitra fa voalohany indrindra ny antony tena anompontsika an'Andriamanitra dia anomanantsika ny fiainantsika fa raha miala eto isika dia hiditra ny an-danitra any andova fiainana mandrakizay. Tsy ny olona rehetrarehetra te hoany anefa no iaho tsy ny olona rehetrarehetra te hiditra ny an-danitra daholo dia afaka hoany fa ny olona madio ny fony dia eken'Andriamanitra andova ny lanitra izy. Amen. Halleluja. Ka hoy aminareo zany raha tsy madio ny fonao
raha mbola misy toetra fahafa amponao a raha mbola maloto ny temponao dia ity zavatra teneniko aminao androany tsy ho tafiditra ny an-danitra mihitsy ny olona izay maloto ny fony ohatra amin'izany mbola manana tempo ratsy ianao nefa milaza fa kristianina manana tempo hafahafa ianao ohatra mbola misy fankalana mbola misy fialonana kristianina ianao olona mivavaka ianao miandrandra'Andriamanitra tahiditra ny lanitra nefa ny fonao mbola maloto ry avanao hoy tamin'ny olona tany maraina tena matahotra ho aza ary tsy azoko antoka fa raha hiala eto ilay olona dia ho any an-danitra raha sanatria maloto ny fony tsy ho any an-danitra mihitsy zany olona izany ary tsy eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra hiaraka hipetraka aminy raha ohatra mbola maloto ny toepony ka fampirisihako aminao manaraka dia hoe diovy ho fonao fa ho any an-danitra isika aoka tena ho hitan'Andriamanitra hoe madio fonao halleloia ohatra amin'izany esoro ny fialonana aoka tsy kristianina be fialonana otrany hoe mafy be zany ary ozy tamin'ny olo tena ity torotenty man tsy dia mampanao amenina raha vao toepony tenenina dia miena ny amenina aoka tsy ho be fialonana esoro ao anatinao ny fo hafahafa ohatra amin'izany raha mahomby ny rahalahinao raha nahomby ny rahavavinao dia mahaiza mifaly miaraka aminy sady zany ve fa tsy hanao takile olona sasa zay inany ataony rehefa mba nahazo zavatra tsara ilay namany nahazo zavatra mahafinaritra ilay namany dia aratsiny tsy ampafirizena azo tsy ampafirizeny zesta nefa ny fony ny ratsy ny fony ny hafahafa ary misy fotoana ary dia izy indray no ohatrany hoe latsa-pialonana ry avanao misy olona zay teny manao hoe tsy sitrapoka ngeny ny ohatr' zao izy tsy zany ngeny te azo an'izao e fa sitrapon'Andriamanitra na tonga nahazo an'le izy sady zany ve ary ozy ary ny ankizy amin'izao fotoana zao hoe tsy sitrapokany any obogososy fa inona novava amin'i Jesosy ka inona ny anonanao anazy fa raha te azo anao mahaiza miara-mifaly amin'izay faly diovy ny fonao fa rehefa madio ny fonao men'Andriamanitra koa ny anjaranao e halleloia oka tsy kristianina manana tempo ratsy manana fankalana amin'izay ambininy misy fialonana misy avinavina ohatra anankiray amin'izany angamba ty tantaran'ilay lehilahy atao hoe Saoly ity i Saoly dia ambarako amintsika tonga eto fa lehilahy mba tena notsongain'Andriamanitra manokana nge zany Saoly mpanjaka zany e raha ohatra ka eo amin'ny resaka firazanana raha amin'ny resaka foko tokoa aloha i Saoly dia avao amin'ny fokon'ilay taranaka atao hoe Benjamina zany efa ny taranako Benjamina ny taranako Benjamina nefa ny amin'ny zanaky Jakoba ty izao faran zany kanefa ny tany amin'ny testamenta taloha no fizikina dia manan-danja be ny zoko foana ny tokony hanapaka ny zoko ny tokony manjaka ny zoko ny tonga ny tokony mitondra fa tamin'ity indray mitoraka ity dia izao tsy nijery an'izany Andriamanitra tsy nahita an'izany Andriamanitra tsy zany napetraka Andriamanitra fa izao na dia zandry kely ary Saoly na vamifoko kely ary Saoly dia napetraka Andriamanitra ho manjaka ao anaty fonteny teneniko androany ninona mety farim-piainanao ninona ka faripahaizanao na tsy dia manao ana loatra renao tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy anandratra anao any Andriamanitra ametraka anao mitoerana ambony any Andriamanitra mety tsy manana ninninona ianao amin'izao fotoana mety tsisy olona iankinana ianao raha mandinika amin'ny fiainanao ianao indraindray mety hiteny hoe iza momba iakinako e iza momba ianteherako e iza moa ny an'olotsainay e iza mba nampiara-kevitra e fa satria ny riavana dia izao le Andriamanitra ny lanitra androany afaka andray an-tanana anao izy ametraka anao amin'ny toerana tsara lavitra izy manava menina mafy e nefa ndrindra ao zany rany zavatra nampalahelo i Saoly tao anatin'ny fotoana ndray andro dia ity zavatra nitranga very ny biriky ny rainy atao hoe kisy
rehefa very briky ny rairainy a dia nirahan'andriamanitra i saoly a mandehana miaraka amin'ny mpanompo vitsivitsy ianao mandehana titediavy le briky izay efa very ao anaty fonteny faharoa ny teneniko zay rehetrarehetra very tamin'ny fiainanao zay rehetra tsy hitatra amin'ny fiainanao zay rehetra nyravaina tamin'ny fiainanao ho hita amin'izay reny androany antytoantio tafaverina ny asanao tafaverina ny tokantranonao ho tafaverina ny vadinao ho tafaverina ny arabolanao zay very rehetra ozy andriamanitra aza matahotra ny saoly a fa zay very rehetra ho averina aminao zay very ho averina antsika zay very halleloia mizaha tsy tokony atahotra ianao fa na inona very androany dia miteny aminao a tsy maintsy ho averin'andriamanitra ho averin'andriamanitra ho averin'andriamanitra ho a halleloia dia rehefa nandeha nitady an'le briky very tany saoly a dia tena tsy nety hitany tokoa le izy dia zao ny teneniny zareo tsisy mpahita ve ety mba hahafahantsika anontaniana hoe mbola ho hita ve le briky sa sody ho lany fotoana ety tsika indray no very ka rehefa tonga taon'le mpahita izy mpanompon'andriamanitra io fa tsozy anao ka pastera afaka makany amin'ny mpahita tsika fa mpanompon'andriamanitra lay lehilahy atao hoe samoely io zany mpahita tamin'izany fotoana dia nakamo amin'ny samoela zareo dia hoy samoela taminy ory saoly a aza matahotra an'izay briky efa very ianao fa ho aniza moa zany rehetrarehetrany zavatra rehetra toto amin'ny israely dia ho anao sy ny taranadrainao halleloia dia teny eo ihany dia nosorana ho mpanjaka hitondra ny zanak'israely izao toerana mpasoavana nge zany ianao zay nieritreritra tahaka ny kely ianao dia nieritreritra tahaka ny tsy manahoana ianao zay tena tahaka ny olona ambany kanefa napetraka andriamanitra tamin'ny toerana ambony tena toerana tsara ane zany toerana mahafinaritra ane zany toerana tena azo lazaina fa mendrika ane zany saingy indrisy ry havanao nampalahelo dity ndray andro io le tiako atongava nisy ady ny fanandrena zanak'israely a tamin'ny filistina tao amin'ity tantara ity dia hoe nisy lehilahy anankiray te hoe goliata ity goliata ity dia lehilahy azo lazaina fa niavaka tamin'ny mpiarabelona satria lehilahy sady ngeza no ranjanany no mahay miady sady ary fitaovam-piadina dia rehefa tonga moa goliata dia nanomboka niteny tamin'ireto israely ihany amohay olona ao aminareo mba hiady amiko makanesa ty amiko zay samy ady aminahy fa zao nyteneniko aminao androany ninina tahaka ny goliata eo anatrehanao amin'izao fotoa zao horesinao amin'ny anaran'i jesosy horesinao amin'ny anaran'i jesosy hoa halleloia dia tsisy tsanasany ady tamin'ny goliata mihitsy ny olona fa na isaoly mpanjaka sy miaramilany azy dia natahotra hifanandrina tamin'ny goliata fa i davida zay azo lazaina tena mbola kely mbola tsy lany miaramila mpiandro ondro no asany io lehilahy io no nasaky ny ady tamin'ny goliata tonga dia tinganiko ny tantara ka rehefa nasaky ny ady tamin'ny goliata davida dia inona tokoa zavatra nitranga resy goliata niongina teo amin'ny lony davida ka rehefa naresy goliata moa zany fiobiana ny tao an-tanàna le olona efa natahotra nanitry ny andro maro le olona efa nirona nanitry ny andro maro rehefa resy le goliata ny vehivavy mahay mandisy ny vehivavy mahay mihira na vita namorikira vetivety ohatra anao rehefa le manomboka nitondra fitora vola be ramse nomboka netinety ny fiainana misisika mihitsy eny an-dalana manomboka ohatra tonga dia lasa mamorikira tapiko zany ary na tsy mahay mandiha ary mandio azy satria netinety ny fiainana sa tsy mara zany sa tsy zany ve ay ve dia rehefa tonga amin'izay davida lanjalanjain'ny olona dia nanomboka nirahira tahoany reto vehivavy mahay mandiha davida ozy nataony aloha saoly nafaty anina arivoarivo nioraka ery saoly halleloia ny arivoarivo ka tsy haiko koa ka vehivavy koa moa rehefa mahita lehilahy mbola zainzaina sy ohatra zany lasa maninona moa zany vehivavy efa feta vehivavy nge androany naninona le vehivavy rehefa nahitany davida le mbola tanoranora sy metimety tsy ny zesizesy zany nomboka naninona
naninona nareo zay tarata nanomboka nahita mba te hitany Davida dahoany de nen Saoly arivarivo nen Davida alina tsy haiko moa zay tena rythme alina izy tao sady nandiny olo Davida alinal Saoly arivarivo fa jerevina raiky any natao Saoly de vakitsika Samuela voalohany toko fa 20 manomboka 15 Samuela voalohany toko fa 20 manomboka 15 faranana amin'ny 15 zao fandehan'le tantara no vakiko teo mandeha miazakazaka kely isika ary Davida nanafika ka hita fa endry tamin'izay hitranany rano Saoly azy ka de natao Saoly mpifeny miaramila izy sady nakasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompony Saoly koa ary no tonga ny olona tamin'ny niverenany Davida avy namon'ilay Filistina de nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'ny Israely rehetra ka nihira sy nandiha mitsenina ny Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kompantsona ary ny vehivavy mpandiha de nihira hoe Saoly nafaty arivo fa Davida nafaty alinalina andiny mifahavalo dia tezitra indrindra i Saoly ka tsy sitrany izany teny izany ka ho izy ny any Davida nataony alinalina lahy fa ny akosa nataony arivo ihany koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony andiny ny fahasivy farany ary Saoly hatramin'izany andro zany de nangarika any Davida ainao napalahelo le tempony ty lehilahy tao hoe Saoly olona mba nasandatra Andriamanitra napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana ambony saingy izao lasa nisy fialonana tao anatiny nisy fakalana tao anatiny lasa naloto ny tempony ary mijery ny fiafarany fiainan'ny Saoly tsika de izao raha vasom-potika teo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy izy niantony noho n'le tempo ratsy zay tsy voahevitra satria ozany tenin'Andriamanitra hoe lasa nisy fahatezerana ny rehatra tao ambony Saoly vokatry le hirahira nataon'ny vehivavy lasa nisy fialonana lasa nisy fakalana ary tsy vita zany ihany fa lasa mangarika izy tsy haiko ohatry ny ahoana moa le lehilahy mangarika fa matetika amin'ny vehivavy ny tena mahay mangarika tsy haiko zay mangarika aloha nanomboka nangarika ngarena ngay Davida ny teny manao hoe ary vehivavy mba mirony hira vehivavy koa tsy ny teny ity hira ity de atolotra ho an'ny Davida de ao anaty tononkirany afaka any ananandreny ohatra mahino zany efa le mandalana kely efa le vaintsisy aiska any ity hira ity ho de atolotra mandragne ao anatin'le hira ho ny afatra i Davida ndraika tsy ny teny tamin'ny olo mba hanamboary hira tsy nangataka tamin'ny vehivavy izy hoe mba ataovy be dia be ny anay ry avanao fa la i Saoly de izao tsy natandrina ny tempony tsy nay nanamboatra ny tempony tsy nay niaro ny tempony ka nitondra fampitehana sy faharavana ho an'ny fiainan'ny Saoly izany ry ava malala tonga eto hoy aminao androany ny toetra ny fotsika ny momba ny amin'ny fotsika aza velandehandeha fotsiny amin'izao fa manomboka androany jereo tsara dinio tsara mihitsy ny omba ny amin'ny fonao Alleluia hoy atena aloha raha maloto ny fon'ny olona de sakana tsy idiran'ny olona ny an-danitra izany tsy eken'Andriamanitra hitany an-danitra mihitsy ny olona maloto fo manarakaraka raha ohatra ka maloto taka ny Saoly ny fonao tonga eto ianao amin'izao fotoana tena mbola misy alahelo misy avinavina misy fialonana misy fahatezerana amin'ny rehatra dinio zao afatra zao io fo ratsy io toepo maloto io de sakana ihany ko izy io tsy ahitan'ny olona valim-bavaka sakana tsy ahitan'ny olona valim-bavaka ny toepo maloto na ny toepo ratsy Andriamanitra gery avana ka mpamaly vavaka ary zay vavaka hoe atsika retran'Andriamanitra de tena valian'Andriamanitra tokoa fa saingy izao anefany miankina amin'ny tempotsika ihany no atonga an'Andriamanitra amaly mivavakytsika fa zay madiny fony androany ho raisinao valim-bavaka ho raisinao valim-bavaka
2020 indray valombavaka ngezabe zay valombavaka tsy azo hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity taona ity ho ataon'Andriamanitra ho voaray anao zany. Amen. Ka hoy amintsika tena mila mitandrina zany isika fa raha vao ratsy ny toe-pontsika, raha vao maloto ny toe-pontsika dia izao hosakana tsy ahafahantsika mandray valombavaka izany. Fampirisihana manaraka ary dia hoe manana toe-po madio, manana toe-po tsara tahaka ny David, tahaka ny Josefa. Amen. I Josefa na i Davida dia samy niantoka olona izay nanenjika azy ane. Jereo i Saoly mpanjaka ngeka nanenjika ny Davida foana, ny alina ny Davida foana, nanao ratsy teo anatrehany Davida foana Saoly mpanjaka, fa Davida ainy niaro ny toe-pony. Na i Josefa ihany koa azy ireo rahalahy rehetra dia nanisy ratsy azy, ireo rahalahy rehetra dia nanao tsintsinina anazy, ny olona rehetra dia nanao tsintsinina ny Josefa, fa saingy izao ainy foana niaro ny toe-pony. Ka hoy amintsika tonga eto, tena faly Andriamanitra rehefa mahita olona manao sitrapony rehetra tahaka ny Davida. Anisan'izany sitrapon'Andriamanitra zany dia hoe ianao manadio ny fonao, aseho fa kristianina tena niova fo ianao. Aoka tsy hoe le toe-po efa taloha fony mbola tsy nananan'Andriamanitra dia mbola iny ihany ny toe-ponao, fa miova ny fo androany, miova ny toe-po androany. Amen. Zay manana toe-po madio tahaka ny David, tsofina rano andresy foana amin'ny ady atrehany e, andresy foana ianao amin'ny ady atrehanao. Mila madio ny fotsika, fa zany koa ny antoko ny fandresentsika zany. Manarakaraka ho amin'ny fahombiazana foana ny fiainantsika rehetra rehefa tena miaina ao anatina toe-po tsara isika. Afaka ho tonga amin'ny fahombiazana foana ny fiainantsika rehefa tena miaina ao anatin'izany toe-po tsara zany isika. Ka hoy amintsika zany, amboary ary ny toe-ponao mba tena hifanaraka amin'ny tena goan'Andriamanitra mihitsy. Halleluja. Hoy androany, amboary ny toe-pontsika mba tena hifanaraka amin'ilay tena goan'Andriamanitra mihitsy. Fa hitan'izay madio am-poany Andriamanitra, hitan'izay madio am-poany Andriamanitra. Halleluja. Esorem-ponao izay toe-po mbola ratsy. Amen. Ho vao ny fonao androany, mangatafy fo vaovao avy amin'Andriamanitra. Zao voalazan'i Ezekiel toko 4:30, andininy 4:20. Ezekiel toko 4:30 eo amin'ny andininy 4:20. Ingany mba ho marina soa tanteraka amintsika ty teny ty androany. Ho amin'izay tena mangetaheta, ho amin'izay vonona dia androany ho marina ty teny ty. Ho tanteraka eto zao teny zao androany. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo irandrondrakely, ohatra ny amenin'olona eo amin'ny 10 ao nianiko, averiko tsara. Ary omeko fo vaovao ianareo ry mpivavaka androndrakely androany zany no tanteraka eto. Ary fanahy vaovao no ho ataoko ao aminareo, ary esoriko aminareo amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko no fonofo ianareo. Omen'Andriamanitra fo vaovao androany. Halleluja. Ry ava-manary fanontaniana napetraka tao ambadika ny tenin'Andriamanitra raha iny, fa maninona moa Andriamanitra no ny teny sy ny laza manao hoe omeko fo vaovao ianareo ao anatinareo. Fa nga Andriamanitra mahita hoe ratsy ny fon'ny olona, tsy tsara ny fon'ny olona, entiko mivalina. Araka le tany aloha tsy azo afenina amin'Andriamanitra zavatra rehetra. Ny saina lalina rehetra, zavatra ratsy rehetra ataon'ny olona dia tsy azo afenina amin'Andriamanitra, fa mandinika amin'ny fo isan'andro Andriamanitra. Ka rehefa nandinika Andriamanitra dia zao no teneniny tamin'ny Ezekiel, teneniny amin'ny olona ao androndrakely, fa androany
dia omen'Andriamanitra fo vaovao ianareo, omen'Andriamanitra fo vaovao tsika rehetra. Halleloja, amena. Ka ity ary ny teneniko, aoka ianao zany manomboka androany a, tena anatena iomana ary angetaeta hoe Andriamanitra ova ity foko ity. Tena rehefa tena mandinika ny toepoko Andriamanitra hoe dia hitako hoe tena mbola ratsy ny foko, mbola tsy mendrika ny foko. Za rehefa maniry ho any an-danitra, za maniry mba ndray valimbavaka, maniry mba te ho tahina, maniry mba te hita fombiazana amin'ny fampony. Andriamanitra ankehitriny fantatro fa miankina amin'ny toepoko daholo ka izany rehetrarehetra izany. Ry ava malala tonga eto, miantso anao androany, maniry fantatra mba azo le toepo vaovao amin'Andriamanitra ianao, fa omen'Andriamanitra fo vaovao ianao androany. Aza manaka na manaraka ny toepon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra, averiko tsara. Aza manaka na manaraka ny toepon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra, fa mampirisika anao mahaiza manana toepo vaovao. Ohatra amin'izany, mahay mamela heloko, na dia mafy aza zavatra nataon'ny olona taminao, na mba olombelona toy izao tena sarotra pastera, tena mafy fa saingy izao ny olona tsy manana an'Andriamanitra raha nisy nanao ratsy aminy dia mamaly faty izy, tsy mety mamela izy. Ary firifiry moa ireo olona miteny hoe tsy fandevy maty mihitsy no ninona no fakamangidy eo am-pony ao. Misy ara dia izao, mety voaendrikendrika ianao tamin'ny zavatra tsy natao, mety nomelohana ianao tamin'ny zavatra tsy nataonao. Raha maha olombelona tokoa nge marary nisy olona anankiray tetona iandro ny taraina tamiko, tena mavesatra ny foko pastera, tena tsy zakako nataony tamiko, tena mafy tamiko iny. Za mbola nampahery anazy satria zao ny teneniny, sampino zareo pravavy ray tsinahy, ray kibo raiky, fa inona ny teneniny, zay pastera efa mifanao vava fa tsy fandevy maty dia ahoana ho azy zany, aloha dia samy andeha maka ho azy ozy. Raha fahitako zany samy mandeha maka ho azy zany, samy mandeha ho aringa nareo na itsy be satria nalefako ny tenin'Andriamanitra, nalefako ny torolalana, nalefako ny fantsina, nalefako ny fampaherezana, fa tsy nandaitra fa ny teneniny ihany. Aloha samy maka ho azy pastera, dia zao ny teneniko dana raha maka ho azy zany fa makary zany zay mihitsy ny fanapahan-keviny. Tahaka ny toepon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra nge zany toepo zany tahaka ny toepon'ny olona tsy ho any an-danitra nge zany tahaka ny toepon'ny olona mbola tsy mivavaka nge zany. Ka ho anao zay tonga eto mafy tia fa tena tsy maintsy teneniko, aza fenonao anaty akanjo tsara tarehy fotsiny toeponao, tsy hoe ny aty velany tsara be sy mahafinaritra fa ny ato sanatria ratsy. Io olo eo akaikinao io, io olo nanao ratsy anao ve, teneniko aminao, mila mamela ianao, manana toepo tsara. Na nomelohany tamin'ny zavatra tsy nataonao ianao, na tsy navery ny volanao, na niendrikendrehan'ny tao-piangonana ianao, na niendrikendrehan'ny tany ampiasana ianao, na niendrikendrehan'ny atraizatraiza ianao, tsy manana zo hitazona lahelo ianao fa mahaiza madio apo. Ameninao eo sisa, manao amenina mafy halleluja. Hoy aty hoe manana tempo vaovao, fa za manahaka ny tempo zao tontolo zao, mamela zay nanisy ratsy ianao, mamela heloka ny olona zay nanao tsy nety taminao ianao, sa tsy zany ozy le vehivavy tamiko farany pastera, tsy ao aminao matso ny toerana dia moramora aminao mampahery ozy. Dia zao teneko tamin'ny eno atsamiko ny toerana, fa te hiteny aminao ahako, raha tianao andresy ianao, raha tianao ambinina ianao, raha tianao akasitrahana ianao, avelo zay nanisy ratsy ianao, sa tsy maro zany. Hoy teny Matio 12:20 sy 20, efa kelikely sisa. Matio 12 eo ny 19 sy 20. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hita dia nanatony Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa ny anontany ralahako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa
hatramin'ny 7 amin'ny 70 ray andro nisy fotoana zany Petera tsy haiko nampianarin' Jesosy mony amin'ny tempo nampianarin' Jesosy ny amin'ny famelan-keloko nampianarin' Jesosy mony amin'ny hoe fahaizana mamela ny olona nanisy ratsy dia nanomboka nametraka fanontaniany Petera Jesosy za le mpianatra ao akaiky anao indrindra mba hametraka fanontaniana impiry kay manao ratsy amiko ny ralahiko ny tokony avelako izy ihany namaly fanontaniana sady nametraka impiry impito ve ozy nataony toa dia niteny Jesosy Petera mangina tsy teneny koa impito fa impito amin'ny 70 ao anatina andray andro zany hoe raha tena mandinika ny tenin'Andriamanitra dia izao nizanizana nanao ratsy taminao nizanizana nanao tsy nety taminao tsy manana zoa hitahiry alahelo-olona ianao tsy manana zoa hitahiry ratsy aman'olona ianao fa tian'Andriamanitra ambara dia hoe nizanizana nanao ratsy nizanizana nanao tsy nety nizanizana nanao zavatra nampahory ianao dia mamela heloka ianao amena mila mahay mamela heloka ka ity ary teneniko amintsika ahoana ary no anananao toe-po mendrika ho an'Andriamanitra zay ny fanontaniana faraparany apetrako ankehitriny fa ivavaka isika rehefa avy eo ahoana no anananao ilay toe-po mendrika ho an'Andriamanitra mba hanananao antoka fandray valim-bavaka mba ho marina antsodrana ro tanteraka amin'ity taona ity mba ho tahian'Andriamanitra ianao mba handresy amin'ny ady ianao mba ho sitrany any aretinao androany satria be dia be ny olona taizana areti-po dia lasa marary no ninona no fakamangidy ao am-pony sao nge teneko amintsika ny olona tazominao alahelo mahay vanano mandehandeha fenao mitahiry alahelo indray mavesatra sa ahoana izy mitazona ihany mavesatra ohatra ny olona manao bodybuilding ihany io zay mibata-po ihany mavesatra ary matetika misy olona ty sikotra mafy mihitsy tazomiko ty mavesatra ianao fa Jesosy ny antony azo fijaliana rehefa nenjehan'ny olona izy rehefa nataon'ny olona tsinitsinina izy rehefa ozy ny olona ombo io dia nivavaka Jesosy raha eo mamelany heloko reo olondreo dia nataony ohatr'izao ny tanany hitanao rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy tsy natao tontolo ohatr'izao ny navokiny fa inona nataony natsotra ny tanany hoe tsy mitazona nizaniza fa efa navelako daholo le olona be dehibe reo ka raha olona anankiray ve nanao alahelo olona roa ve nanao alahelo neny Jesosy ary olona be dehibe nanao tsinitsinina anazy fa navelany daholo androany ankoraka ny teny aminao fa raha madio fonao mamela heloka ianao isokatra ny lanitra androany ho tanteraka antsodrano ho tahian'Andriamanitra ianao ka ho valiko amin'izay ary le izy voalohany ahoana nafanao tena manana toe-po mendrika ao an'Andriamanitra voalohany aloha sao ny teneniko amintsika atoloro an'Andriamanitra ny fonao ahoana voalazany Hébreu safady ohabolana 3:20 anaka atoloro ihany fonao izy zany hoe Andriamanitra zany dia mahafantatra mihitsy raha zasy ianao tsy mahay mitondra ny fotsika irery isika raha zasy ianao tsy mahay mitantana ny fotsika irery isika dia Andriamanitra nanorevitra voalohany anaka atoloro ihany fonareo izy be dia be ny kristianina mbola miteny pastera ny eto mifoka tamin'iny dia niteniteny foana ny eto mifoka tamin'iny dia tezitra olona 70 kilô anao ny zakan'ity firifiry mivady mifanao vavaratsy satria lazay mifanety mifona izy andantany amin'izay le rahalahy fa naninona rahalahy dia nasinao totondro mivadinao tena ny eto mifoka pastera dia zakany totondry manomboka androany zany atoloro an'Andriamanitra ny fonao meo an'Andriamanitra ny fonao halleloia anaka atoloro ihany fonareo ozy isika vahoaka an'Andriamanitra isika olon'Andriamanitra rehetra manomboka izao meo an'Andriamanitra ny fonao faharoa ity ihany koa ny teneniko aminao tsy mbola mahay mitondra ny fotsika eo ihany koa tsika fa zao angataony fanamasina tena meno ny fonao ozy ny baiboly mivokatra ny fanahy dia inona fitiavana falemem-panahy fahonoana-po raha tianao zany ianao hanana toe-po mendrika an'Andriamanitra dia ometoeranao ny fanahy masina aloha ny fanahy masina meno ny fonao ary fahatelo farany ity tsika rehetrarehetra dia mila mahafantatra fa ny devolo matetika te hamatotra ny fon'ny olona mahatonga ny olona mora malahelo mahatonga ny olona mora makahala
mahatonga ny olona mora manana fialonana, mahatonga ny olona sarotra mamela heloka, mahatonga ny olona manana fietsaram-belatsy. Matetika riavana dia izao ny fanaratsy mihitsy mamatotra ao anatin'ny fony ao. Vokatry le mbola fisina fanamaloto, fisina fanaratsy ka na dia manana an' Jesosy ara le olona, na milaza fampivavaka be ary le olona, raha mbola tsy voaroaka le fanamaloto matra amin'ny fon'ny olona dia hopetraka ivesatra ao anao foana iny fanamaloto iny. Ka fahatelo zany tsy maintsy roana ary tsy maintsy toerina ny fanaratsy. Tsy maintsy atao inona hoe ka andao ary ivavaka amin'izao fotoana avelao zay nanisy ratsy ianao, mandary sakana tsy ahitanao an'Andriamanitra izany mantsy. Diovy ny fonao fa sao dia sakana tsy ahitan'ny lanitra izany. Diovy ny fonao sao dia sakana tsy hampandresy anao izany. Andaontsika rehetrarehetra hitondra ny fontsika eo anatrin'Andriamanitra androany. Tena mibeba amin'ny fonao rehetra. Raisy le tenin'Andriamanitra hoe lozanao raha manafina zavatra ratsy ataonao ianao ka hoe afenao amin'ny Jehovah zany. Fa fantatr'Andriamanitra io ary mandinika ny isan'andro isan'andro Andriamanitra. Aza fenina amin'Andriamanitra. Ny olona ny azonao anafenana fa Andriamanitra tsy azonao anafenana. Andaontsika hivavaka. Avelao zay nanisy ratsy ianao, mamela azy ianao. Vavaka sika tompoko. Andriamanitra raiko tsara indrindra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mivavaka amin'izao fotoana. Raha tonga teto ianao, raisy fahasoavanao anao zany. Raisy fahasoavanao anao zany. Miomana sahady fa androan'ny tompo dia anamboatra ny tempontsika, anova ny tempontsika. Zay madio am-polo mahita an'Andriamanitra androany, zay madio am-polo mandray valimbavaka, zay madio am-polo ho tahina. Samy mivavaka amin'ny fontsika rehetra. Aza manao tahaka an'ilay olona anankiray izay efa niteneniko teo hoe na dia mpino ary izy dia tsy nety namela ny rahavaviny, na dia mpino ary izy dia lazainy fa tsy fandevo maty izy. Tempo ratsy zany, tempo tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra. Samy mivavaka. Mbola hafahafa ve ny temponao, mbola ratsy ve ny temponao. Ohatra ny tempon'ny olona mbola tsy tena niova, ohatra ny tempon'ny olona mbola tsy manana Jesosy, ohatra ny tempon'ny olona mbola le fahiny, ohatra ny tempon'ny olona jetlisy. Mivavay ianao. Sao dia ny temponao sakana tsy ahitanao ny tompo, sao dia le tempo mahatonga anao tsy ho any an-danitra. Mibeba androany. Raisy fahasoavanao anao zany teny zany ka manetreteny ambany tana maherin'Andriamanitra. Jesosy io, misaotra anao ahako, tena misaotra anao a Jesosy fa nataonao tonga taminay zany afatra izany. Fantatray tokoa fa mandinika anay isan'andro ianao ary tsisy miafina eo anatrehanao amin'ny fiainanay rehetra. Mamindrafo fo aminay Jesosy tompo, mamindrafo fo amin'ny fiainanay rehetra, mamindrafo fony amin'ny tempo ratsy. Bebany amin'ny tempo zay hitanao fa mbola ratsy. Indraindray mbola mora tezitra ianao, mbola masika ianao, mbola mora mankahaly ianao, indraindray sarotra aminao mamela ny heloky ny olana nisy ratsy ianao. Beba amin'izao fotoana izao ry fiangonana. Jesosy eo diovy amin'ny ranao ny fonay. Andaontsika rehetra hiaraka anatanteraka an'ilay tenin'Andriamanitra teo ary. Atoloha am-pilatanan'Andriamanitra ray ny fotsika. Atoloha ny raitsika ny fo amin'izao fotoana. Andaontsika hiaraka iombona nolotra ny fotsika am-pilatanan'Andriamanitra ray. Mba homeny fo vaovao tsika, mba homeny fo madio tsika, mba homeny tempo tsara isika. Atoloha am-pilatan'Andriamanitra ny fonao e. Raha navelanao le olona nanisy ratsy anao, raha navelanao le olona nananahady taminao, raha navelanao le olona zay tsy tianao iny, dia nomboka hisokatra ao anao ny lanitra ary ho tahin'Andriamanitra ianao. Angina amin'izay ary tsika rehetra dia apetrao faritro ny fonao ny tananao. Tena mifantoha amin'Andriamanitra. Manana etaetana na fo vaovao, manana etaeta androany hoe te ho afaka amin'ny tempo ratsy a Jesosy fa sao dia voasakana tsy ho any an-danitra, sao dia voasakana ny valimbavaka, sao dia voasakana ny fitahina, sao dia io mahatonga anao ho taizana aretina. Eto ny fanamasina. Avelao ny fanamasina iasa, avelao ny fanamasina iasa. Be dia be olona eto androany ny fotoana hanovan'Andriamanitra ny temponao. Sambatra ianao zay tonga teto. Mety mbola fiainana elo naniditra teto, mbola nisy vesatra ny fonao atiny maly, fa eto Andriamanitra miantso anao hiaina amina fivampo vaovao. Ray soary ny fanamasina.
raiso ny fanamasina zay anao opération fanamasina androany anova toepony olona be deaibe fanamasina androany irotsaka valibavaka aoriana zao fanafana zao zay may satana am'izao fotoa zao a zay miala le tempo manavesatra fony olona le tempo ratsy le tempo maloto le toetaratsy avy amin'ny satana miala am'izay ao arianao misy olona afana am'izao fotoa zao ao ampovoanao misy olona afana am'izao fotoa zao ho atsika ty aloha ty raiso mifanafana raiso mifanafana lasa am'izay le fanaratsy alefa le tempo ratsy tafatro satana le tempo ratsy avy amin'ny devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy las miala fo tara Jesosy miala alefa miala am'izay miala alefa tsisy mijanona na ray ary le devoly mamaritra ny olona amin'ny tempo ratsy le fanahy fahavesarana le fanamora malahelo le fanamora makaala lasa am'izay aingana voaka amin'ny anaran'i Jesosy voake amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo aingana le devoly mamaritra ny fon'ny olona miala zany sikafy am'izay lalana andehanan'ny satana ary sikafy am'izay lalana andehanan'ny satana iala avy any anaty ny fona ho an'izy be deaibe mihitsy nitsika eto ho afaka ianao androany zay mbola misy fialonana zay mbola mora tezitra zay mora makaala mety misy olona eto mbola manana lahelo raiso ary mifanafana am'izao fotoa zao ho atsika rehetra raiso mifanafana miala fanaratsy miala voaka amin'ny anaran'i Jesosy didina le fanahy fahavesarana miala fanahy miala fanahy amin'ny alahelo voaka amin'ny anaran'i Jesosy le fanahy ratsy tsy mahay mamela heloka miala anatin'ny fon'ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy voake amin'ny anaran'i Jesosy mahainao satana am'izao fotoa zao a ao anatin'izany anko iaraka ivoaka le fanany fanilikiliana ho anareo voailika dia lasa malahelo ho anareo voailika dia lasa misy fahavesarana ho anao voailika dia lasa ohatra misy alahelo ao am-po raiso mifanafana miala le fanilikiliana miala le fanany alahelo voaka amin'ny anaran'i Jesosy voake miale amin'ny anaran'i Jesosy ho anao zay manana areti-po misy aretina amitaizy raiso mifanafana am'izao fotoa zao ika fa mahery satana dia iala anatin'ny fotsika miala daholo le fanaratsy le devoly mitondra aretina amin'ny fon'ny olona le fanaratsy matra fon'ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy any voaka amin'ny anaran'i Jesosy didina fanaratsy zay devolina matra amin'ny fon'ny olona le karazana devolina naketsa amin'ny fon'ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy any may satana androany zay devolina mitaka ny fon'ny olona hatramin'izay zay fanaratsy namitaka ny fon'ny olona hatramin'izay zay devolina naketsa ny fonay miala amin'ny anaran'i Jesosy miasa fanamasina am'izao fotoana niza tonga eto mbola voafatitra ny fony afana amin'ny anaran'i Jesosy izy tsofina rano a zay olona rehetra tonga teto ka nararo ny fony ho afaka izy am'izao fotoana sitrana any fony sitrana any aretina ivany any olana mpandresy am'izay izy ary raha tonga Jesosy dia ho any an-danitra ary ho tahin'Andriamanitra zao fiangonana zao amin'ny anaran'i Jesosy andray valibavaka am'izay zahay ka olona madio apo andao tsika hisaotra an'Andriamanitra saotranao zay Andriamanitra manafaka ny fonay ry manadio ny fonay tokoa ianao satria fantatray tokoa zany famandinika anay isan'andro ianao saotra Jesosy fa fantatray ny famarinana androany ny voninahitra teo anao tompo mankasitraka anao araisanaka azy fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy saotra tompo
misaotra teraina ny anaranao mena voninahitra ianao amen dia tsofina rano anao olona madio am-po manomboka androany madio tanteraka ny mifonao ro tain'Andriamanitra ianao. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, come change my heart, make it ever true. make it ever true. Change my heart, oh God, Come change my heart, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you.